le kabary aloha zany amin'ny ankapobeny tsara fa kosa ny fahitako azy dia mitovy amin'ny mpiray-tandrazana rehetra ihany hoe efa leomboananana amin'ny malagasy amin'le kabary tsara lahatra. Zao zany dia vanim-potoana tsy ilana kabary tsara lahatra intsony fa mitady vokatra, mitady asa mivaingana, hita maso, miantraika amin'ny isa-tokantrano. Zay ny tena andrasan'ny vahoaka malagasy. Faharoa manarakaraka an'izany anisany nanafitoana ny mpanara-baovao sy ny mpanara-maso ny fiainam-pirenena ihany koa le resaka hoe ray taona mametraka an'izao, roa taona mametraka an'izao, dia any amin'ny fahatelo taona vao ioty vokatra. Tena mialatsiny fa raha ohatra ka hoe fitondrana firenena no ifamitahana ohatran'izany any amin'ny fahatelo taona vao eritreritra vokatra dia tokony nambaratra any ambolohany zany fa tsy mifamitaka ohatran'izany satria ny antony dia tsotra. Tamin'ny fotoana ny fandresendahatra hoe erotsaka ho fidiana tsy nampiandro ny malagasy zany mihitsy ny kandidat tsirairay avy fa maninona rehefa azonao le fahefana azonao ny fitaovana rehetra tokony anaovanao ny asa enao vao miteny fa hoe tsy afaka manao an'izany ny herintaona sy ny roa taona voalohany fa any amin'ny fahatelo taona vao mety hisy vokatra ho tazana raha isy. Ka zany rehetrarehetra zany manahirana daholo amin'le mpanao politika sy le mpitondra fanjakana eto amintsika satria manararoatra loatra le fahalemen'ny malagasy sy le fahantrana lalina mitambesatra aminy ka tsy ahafahany mitraka ary tsy ahafahany mitaky araky ny tokony ho izy tsony ny zony. Ka zay zany ny fahitako azy hoe raha fehezina zany le kabary dia tsotra hoe nisy ezaka na tsara le kabary fa ny malagasy rehetra dia mametraka hoe ampandrasana mahity ny atiny. Aloha le vokatra amin'izay ny fampitsarany, aloha le hita maso mivaingana fiatsaran'ny fiainana amin'ny ankapobeny. Zay ny tsonjovina fa raha samy mifandahatra amin'ny kabary eto be dia be amin'ny malagasy mpikabary ary mahay. Ny fahitako azy aloha dia tsotra hoe tokony ho mailo ny filohan'ny repoblika eo anatrehan'ny fifandraisany amin'ny primature satria ny ao amin'ny primature zany no tompona andraikitra voalohany amin'ny fanatanterahana amin'ny politika amin'ny filohan'ny repoblika. Ka mahatoa mitotongana be ohatran'izao lafim-piainana rehetra eto Madagasikara, na ara-toekarena, na ara-kolotsaina, na ara-tsosialy, tompona andraikitra voalohany amin'izany ny governemanta na ireo tompona andraikitra ny fanatanterahana an'le politika. Ka io zany dia hoe tsy fahaizan'ny prime ministre mandresy lahatra na fahaizan'ny prime ministre miteny ny tsy rofa le vokatra ihany. Ny azy zany dia zay ozy le tenin'le ray aman-dreny zay hoe ny asa vita ny fampitsarana, tena marina zany fa tsy zay resaka ataonao akory sy zavatra lahatra ao no iresahana fa hoe tsara ianao na mahomby ianao fa le vokatra, le fiantraikany ny asanao, ny fiantraikany fisinao, fiantraikany fanapahanao hevitra ho an'ny firenena dia zay ny tsarana hoe mahomby ianao na tsy mahomby. Ka hatreto aloha za mahita an'le prime ministre hoe tsy mahomby. Za zany dia mahita hoe anatra ho an'ny malagasy rehetra mihitsy iny kabary amin'ny zokiolona indrindra amin'ny masovo miasa sy monina eto Madagasikara iny. Raha tsy atao an'ireny le malagasy na le tompona andraikitra indrindraindrindra tsy hiratra ny masony. Be dia be ange zay interpellation be fa natao zay efa maro zay tsikera na antsoantso natao zay fa manao be marenina sy manatevitsofina fotsiny le fitondrana. Ka rehefa vazana mena sofina no mitenen'ireny eo voataitra sy manao adihevitra be fa sahaza zara mbola mahita eo mbola maivana ny fomba filazan'le masovo azy. Ahoana moa ny eritretan'ny saitsika hoe any amin'ny investiture ny filohan'ny repoblika dia milaza fa iady mikolikoly, iady mifanondranina bois de rose nefa mandraky tiany androany dia mbola fanondranina bois de rose foana no resaka eto sanandro sanandro. Dia mody foronina hoe ametraka lalàna enjana sy ny sisa. Tsy ilana lalàna enjana zany io fa rehefa vonona fotsiny ampy ny fitaovana misy
eto Madagasikara ampy ny mpitandro filaminana malagasy, ampy ny fitaovam-piadiana eo am-pelatana ny mpitandro filaminana malagasy edina Bois de Rose. Fa atreto dia sary mihetsika ny be dehibe tsotra be satria politika ny kanosa, manao politika ny kanosa le mpitondra. Azo atao tsara mihitsy zany hoe tsy akin-doha ampamatsy vola izany tsony ny firenena malagasy, fa izay zavatra zay dia tsy maintsy mitaky politika ny fahasahiana. Ka ny fahitako azy zany le mpitondra dia mizarazara ny fijeriny. Raha ohatra izy roso am'le politika ny fahasahiana dia tsy maintsy mila ny fombany ny maronisa ny vahoaka malagasy. Zay nefa miazoazo izy ary matahotra hoe tsy ananany zay fombany ny maronisa ny vahoaka malagasy zay, satria mazava ho azy fa tsy maintsy anenjika azy sy anakorotana azy, anelingelina azy ireto lazaina fa hoe fianakaviam-be raisam-pirenena reto satria ho very tombontsoa, de tsy maintsy anao fingapingana samihafa, anao tsikera samihafa, fa tsy maintsy mijoro izy eo anatrehan'izay. Raha ohatra indray izy ka hoe iantehatra am'ireo fa tsy jery an'izay tena hoe ilain'ny malagasy zay de tokony ho tonga saina am'izay satria efa ela benge ny anteherana tam'ireo fa mbola zao mivokatra. Faharoa manarakaraka an'izany raha androany izy miteny fa hoe ame fanampiana an'izao afaka heritaona rotoana mbola tsy avokany ihany le vola. Ka io zany tokony hoe mpanao politika gasy amin'ny ankapobeny mihitsy ny tokony ho tonga saina am'izay, ary tokony ho resy lahatra hoe tsy mampandroso intsony zao rafitra misy zao sy le fomba fiasatra am'izay fa mila mitady zava-baovao ary tsy maintsy mitodika amin'ny herin'ny tena am'izay fa tsy ho adalain'ny olo leto sanandro. Zany ane tena resaka lojika be. Ahoana ny eritreretan'ny saina hoe ero anankiray dia atakalo efa ho 4,000 vola malagasy, nefa ny arena eto Madagasikara tsy hitanono. Zany fanapaha-kevitra farany kely indrindra tokony raisy mpitondra fanjakana tsisy atakalo, zany fanafoanana amidy zany. Fa inona mahatonga tsy masaho zay foana ange le tenenako hoe politika amin'ny kamosa ary politika ny fiakinan-doha. Za manokana tsy miady hevitra ny am'izany mihitsy fa ary kely indrindra fanapaha-kevitra tokony raisina zany. Fa ny zavatra tokony atao dia tsotra hoe fehezina ny arem-pirenena hidina ny territoire, tsy voan'ny arem-pirenena mba hahafahana manangona dia évaluena iny zay le hoe manao dépôt ahafahana micréer monnaie. Maninona olombitsy miaro ny tombotsoany no milalao an'le firenena dia manaiky daholo zay mpitondra, manaiky daholo zay mpanao politika ny fandimy teto hatram'izay ka hatram'izao. Jereo any ny valeur amin'ny arem-pirenena aondrana tsokisoky eto dia jereo ny vola lazaina fa anapiny ny partenaire financier na hoe anapin'ireo lazaina fa fianakaviam-be raisam-pirenena Madagasikara. Zavatra tsy mifandanja akory fa itsika mihitsy tsy fantatro hoe maninona fa mila mieritreritra fa amiko aloha dia mety ho an'ny malagasy, mety ho an'ny mpitondra malagasy reny tsindrim-paingotra nataony masovony maroka teto reny.